amin'ny fifaliana sy ampanajana tanteraka ry havana malala no iarabanantsika indrindra tafavory marobe indray eo anatin'izao fitaovan-tserasera mivantana izao. Miarabanao indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny mpanomponao a Pasteur Jean Paul Rakotonirina izany. Somary ialana tsinikiliny amin'ny lafin'ny teknika izay somary ny famaofo kely teo a, kanefa inoko fa amin'izao fotoana izao dia efa tena miverina amin'ny laony ny fifandraisantsika mianakavy. Miaraba indrindra tompoky lahy sy tompoky vavy ajaina. Fifaliana lehibe ho ahy mihitsy ny maneho amintsika maromarina fa tsika sindrasindra ny eo antsika ito androany. Inoko fa vonona vi ny fonao indray zava-dehibe avy amin'i Jesosy. Jesosy koa vonona meny tsara indrindra io fiainanao. Ary tsarovy ry havana malala, afaka mihoatsy no izay rehetra iverintsika na izay ingatantsika ny Tompo Jesosy izay ifampizarantsika eto amin'ny toeran'ity androany. Ifampizaranao eo satria afaka niditra ao anatsika isam-batan'olona, isam-baravarana Jesosy Kristy. Izy nolay mandondona ao ambaravarany fonao ka miteny any amin'ny boky Noaboly anatoko 7:20 ano manao hoe anaka atolory ahy ny fonao. Ary voalaza ny tenin'Andriamanitra mazava tsara iny koa any amin'ny bokin'ny Apokalipsy 7 ano manambara manao hoe izao izy no mandondona eo ambaravarana ka misy olona mamono varavarana ao Jesosy Kristy satria mitsangana ao ambaravarana ao ka mandondona dia hiditra ao aminy ao iara-misakafo aminy ary izy aminy. Izay indrindra ny ilazako aminao sy anakifasainy iteny ifampizarantsika Jesosy raha sitraka ao. Volony izy androany hanapaka amin'ny fiainanao, ampitoetra ny fiadanana tanteraka ao anatinao amin'izao fotoana izao a isa. Adivandre ny tenin'Andriamanitra isika ry havana malala, mpiainao jaina sy mpanaraka mahafinaritra eo fandarana izao. Raha sitraka ao iaraka anaratra ny feontsika ivavaka isika ankehitriny, anontsika ny loha tsikitsiky ary hitarena fatsatra amin'Andriamanitra Tompo atseo, vonjeo, taio izao fotoana izao, anasoavanao, anambinanao, anafahanao ary hitondrana fahasoavana lehibe manokana eo amin'ny fiainako ankehitriny isa. Ao indreo ny lohanao ndaotsika rehetra hiara hivavaka amin'izao fotoana izao, tompoky lahy sy tompoky vavy ajaina isa. I won't forget what you have done. I will sing for you alone. On the cross you died for me. By your blood you set me free. Andriamanitra rainay pahary lehibe loatra ny fitiavanao. Jesosy Tompo ajainay, ankalazainay, meny voninahitra ianao satria tsy misy anarany ety ambanin'ny masoandro azona famonjena afa-tsy ny anaranao Jesosy. Aloha izany ny lohalika rehetra ny eto ambonin'ny tany na ny ambanin'ny tany na ny an-danitra tsy maintsy mandohalika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny lela rehetra na eto ambonin'ny tany na ny ambanin'ny tany na ny an-danitra tsy maintsy midera ny anaran'i Jesosy Tompo. Omeny anao tompony voninahitra, tena tsara ianao, fanay masonao meko anao manokana ny sehitra androany. Ianao nitarika, ianao nampiteny ny vavako, ianao namangy ny fon'ny olona zay miainao ankehitriny. Miaino zao teny zao, aoka tenao resy lahatra izy androany fa tsy teniko no ambarako amin'ny maha-olombelona fa teninao. Zany te hiteny, zany te hanambara, fenao mampiteny ahy, mampiteny ny vavako, mampiteny ny lelako taka ny lelana efa mainao. Fanay masina tsara zay ny an-danitra. Mitenena manokana amin'ny tsirary avy ianao. Aoka izay rehetra mandre zao teny androany zao, izay rehetra manatriky zao fotoana ito androany zao, andray fanasitranana, andray fanafahana, satria ny Tompo zany fanahy zany. Zay toeran'ny fanahan'ny Tompo, itoeran'ny fanafahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta.
misaotra tompo tsara zay ny an-danitra. Lehibe ny fitiavanao, voninahitra dia anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Misaotra tompo. Halleluja. Amen. Tonga amin'ny fotoana izay ahafahantsika sy azahoantsika mifampizara amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ry mpiaino ajaina, ry havana mahafinaritra, manana tombontsoa manokana iaino izao fotoana izao. Etona aloha dia tiako zaraina kely fampizarana amintsika mianakavy. Ny fiangonana eto amin'ireo fisoavy masoandro moa dia efa tena zatsa be mihitsy amin'ilay fidiran'iny roa zany hoe misy miditra amin'ny 7 ka hatramin'ny 9 sasany maraina ny fidirana voalohany, ary misy miditra amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 sasany eo zany ny fidirana faharoa. Noho izany dia izara roa mazava tsara zany ny fifampizarantsika eto androany toroteny roa mazava tsara zany ny fampizarantsika, ifampahirezantsika eto androany taka ny fidirana voalohany sy fidirana faharoa. Ka mazava loatra fa eto zany tsika amin'izao fidirana voalohany zao ny fampizara. Manasa anao aho, mampatsiaro anao mba haiandamina amin'ny programa am-potoananao ianao fahitahanao any Andriamanitra. Ary riko indrindra raha tena ataoko hoe mba afaka anaraka foana ianao zany ny toroteny na ny toroteny voalohany na ny toroteny faharoa, dia tena inoko indrindra fa tena ho fasoava amin'ny fiainanao ny fanatrianao sy ny fandrenesanao izany tenin'Andriamanitra izany izany. Androany aza ry havana malala dia izao tena mba tia laza amintsika ny amin'ny vaovao mafaly ny amin'ity Covid-19 ty ny tenako amin'izao fotoana izao, zay anisan'ny tena malaza tokoa moa satria nahoana ny tsy alaza manerana an'izao tontolo izao mihitsy. Raiky tahotra ny olona, velom-pitebitebena ny olona, ekeko amin'ny mpanetsetena, tsy maintsy matahotra tokoa ianao zovo moatsika ny tsy atahotra. Ry havana malala, kanefa hoantsika zay nandre ny tenin'Andriamanitra ny fampizarako teto tamin'ny herin'ny androany alahady, dia nampianatra atsika teto Andriamanitra tamin'ny alanako. Jesosy mihitsy miteny manao hoe aza matahotra izay mahay mamono ny teny nefa tsy mahay mamono ny fanahy. Fa aleo matahotra izay mahay mamono ny teny sy mavery ny fanahy any amin'ny elo na ny amin'ny hafobe izany. Ny olombelona mety afaka mahay mamono ny teny fa tsy mahay mamono ny fanahy. Ny aretina mety afaka mahay mamono ny teny fa tsy mahay mamono ny fanahy. Ekeko mpaneketena ary mifampizara aminao eto androany fa ny zanak'olombelona rehetra nge tenina mitady ny fomba rehetra mba arak'izay azo atao mba hantsirana sy alana amin'ity Covid-19 ty ary azo ny atao ny tena marina tsy hevelany akaiky ny lainy akory io. Ekeko marina mpaneketena fa raha tena zanak'Andriamanitra marina ianao, raha tena ao anatin'ny fonao io marina Jesosy Kristy, dia voalaza ny tenin'Andriamanitra mazava tsara fa tsisy lozan-joanao na aretina nakaiky ny lainao, satria ny fedina zay voaforona amelezana anao dia tsy aminina ary ny lelany ady aminao resianao lahatra. Izany lova ny mpanompony Jehova. Noho izany te ilaza aminao aza matahotra ho Jesosy zay mahay mamono ny teny nefa tsy mahay mamono ny fanahy. Fa aleo matahotra zay mahay mamono ny teny sy manary ny fanahy any amin'ny elo na any amin'ny hafobe. Ny coronavirus afaka mahay mamono ny teny fa azadino
fa tsy hainy mamono ny fanahinao zany, tsy afaka tsy soly maty ny coronavirus ny tena marina ka azo lazaina hoe tonga de maty ny tenany de any amin'ny hely miaraka am'izay koa ny fanahiny. Ekeko raha tsy mbola tonga zanak'Andriamanitra izy, raha tsy mbola nandray an' Jesosy Kristy izy ho tompo sy monjy ny fiainany manokana teto ambony ny tany tamin'ny androm-pahavelomana, tena ekeko fa vitany tokoa ny sady mahay mamono ny tenany manary ny fanahiny mielo sy ny fahaverezany mandrakizay. Fa raha tonga zanak'Andriamanitra kosa ianao, efa nanaiky an' Jesosy Kristy sy nandray azy ho tompo sy tena azo lazainy hoe mpamonjy ny fiainanao manokana, na sanatsy ny vavana diny lela mety maty ny coronavirus azy ianao, azadinina fa tsy maintsy mbola voavonjy ny fanahinao satria ny Covid-19 mahay mamono ny tena fa tsy mahay mamono ny fanahy, tsy mahay manary ny fanahiny ny fahaverezana mandrakizay. Ry havana malala zay mandresy miaino zao tenin'Andriamanitra androany zao, androany aza ilaza amitsika mianakavy ny amin'ny tontolon'ny fahatsarany zany Covid-19 zany tsy disy fena akory ianao, ny tontolon'ny fahatsarany. De io ianao manao hoe amin'ny pasteur io zany tsara zany, tsara zany amin'ny pasteur io fahafatesan'ny havanay, fahafatesan'ny fianakavianay, zay tsy afaka mivoaka ataoko tokantranonay, zay taka ny voagetry, zay taka ny gadry, tsara zany amin'ny pasteur io. Nijereny sifra dafiranay mintsoroka midina, tsy afaka miasa zay, tsara zany amin'ny pasteur io. Jereny tena marina ny havanay atsy ny havaray aroa maty, tsara zany amin'ny pasteur io. Mila tsy afaka andevona tsony, tsisy afa alevona tsony, ny olona efa matahotra amin'ny fandevenana, tsara zany amin'ny pasteur io. Ny dokotera, ny mpitsabo efa tena tsy ampy tsony satria marobe dia marobe ny olona tambezon'lay arety, ny tsatsan'lay aretina ary misy efa maty, misy mbola miady amin'ny fahafatesana am'izao fotoana zao, tsara zany amin'ny pasteur io. Ry havana malala ry mpiainao jaina sy mpiaino mahafinaritra. Ny Baiboly de miteny mazava tsara ny amin'ny Romanina 9:7 manambara manao hoe ny zavatra rehetra ozy izy de miara-miasa asoa sy atsara zay tian'Andriamanitra. Miara-miasa ny zavatra rehetra, na de ny zavatra everitsika fa farany ratsy indrindra azy amin'Andriamanitra tsara, na de ny zavatra everitsika farany tsara indrindra maha-olombelona atsika azy amin'Andriamanitra ratsy, satria hoy Andriamanitra manao hoe amin'ny andro mahafaly de mifaly, ary amin'ny andro mahory de mieritsereta. Fa nampifanandrifin'Andriamanitra zany tsy ahitan'ny olona akory zay ho avy any aorina. Ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ndao ohatra jerevantsika ny fahatsaran'ny Covid-19. Mba nisy nisy name partage kely omaly tena anisan'ny nandresy lahatra be de be ny olona manakambara amin'ity Covid-19 ty raha lasiana bavy, manana ny zavatra tiana am'tina na tiany ilazany hoe zao ny dikan'io, zao ny tiany eo ambara, zao ny tiany zany zavatra no teneniny. Fa nisan'ny anakilay tena nandresy lahatra nina de le feon'ny falay masina, feon'Andriamanitra zay nitsaika mivatana tato anatiko, nyresin'ny sofiko, zay nampianatra sy nampahafantatra hoe Covid-19. Ny kolory alasiana bavy ray aman-dreny tena mifamatitra am'izay indrindra de le Corintien na Corinthian, Corintien izany. Ary ny vy kosa de chiffre romain zany ny V5 ary ny 1:6, ny 19 de arak'izay ma 19 azo zay. Ka rehefa tena niraisiko zany ny tena marina de hoe le Covid-19 zany tsy araky ny faratsinana zavatra raha tsy araky ny eritreretintsika azy, marina fa mamono, mandripaka, tena tsy mitsitsy, tena tsy mamela mahazo. Kanefa ny fahatsarany zany kosa eo na tsy n'Andriamanitra taka ny totily laza hoe ny kongeka Corintien, ny 6 ane ka chiffre romain ary ny 19 ankeka everiko fa takan'ilay hoe verset. Ka raha mijery zany tsika ny teny zany ambara raha mpitaina amin'ny lafiny ara-baiboly de hoe Korintianina 2:9-7. Mba resy lahatra miaraka amiko am'izany fa taky zany mihitsy zany Covid-19 zany. 1 Corintien
chapitre 6 verset 19. Avadiny amy baibolinao hoe andao mba ho jerevantsika kely zany Korintianina voalohany toko fahenina andininy fa 7:10 izany. Zao ny voasoratra ato amin'ny anaran'i Jesosy Kristia tombontsika. Korintianina voalohany toko fahenina andininy fa 7:10 dia zao mivaky ny teny ato amin'ny anaran'i Jesosy Kristia tombontsika izany. Ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo. Veriko indray mandeha le tenin'Andriamanitra zay milaza mihitsy amin'ity Covid-19 ty. Halleluja. Korintianina voalohany toko fahenina andininy fa 7:10 dia manambara manao hoe ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo. Tsika manokana ianao miaigny zao tenin'Andriamanitra alohan'izao hoe tena resy lahatra tokoa ve ianao zao sy ianao tsika rehetra fa tena tsy tompon'ny tenatsika tokoa ane isika tsy tompon'ny tenatsika tsy manam-pahifanany amin'ny tenatsika ny anafy atsika ny ampisotro atsika ny ampinana atsika dia mety azontsika atao fa ny tompony ho avitsika ny ampiditsika na dia ny avoaka ny ray minitra atsika ary tsy atsika fa an'Andriamanitra tsy tompon'ny tenako sy ny tenanao zao sy ianao. Ary zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra iteny any amin'ny boky Noaboly anamy manambara manao hoe aza mirereny amin'ny ampitso anao izy izy fa na dia ny avoaka ny anio aza sy fantatrao tsy fantatrao na dia ny avoaka ny anio aza. Ka mazava loatra zany fa ity tenin'Andriamanitra ity zay tena azo filazaina hoe metsika anarana zany ny tena mamy Covid-19 ozy ianao hoe ty ahoana zany ary hita mandoza ange zany tsy azy fampirarana ange zany mahatahotra ange zany tsy mitsitsy ange tena tsy mamela mahazo ane zany ry olona mazava loatra tokoa fa Andriamanitra tokoa ny ka tena tsy amela mahazo amin'ny fiainatsika raha velanao izy ny tomponao dia tondranao ho any amin'ny fiainana mandrakizay izy voafaniny ranomaso amin'ny masonao esory ny ratsaponinao sy ny alahelinao tsy misy lozanjoanao vokatr'izay na aretina nakaiky ny lainao menanao ny fiainam-pifaliana sy fiadanana ho adinonao ny fadalan'ny fatany ranao satria efa tena tonga zanak'Andriamanitra ianao ho any an-danitra anana ny fiainana mandrakizay anao raha Andriamanitra ny tompony fiainanao. Faratry an'Andriamanitra kosa ianao fo zany hoe miandro zany tompony tenako zay tiako ihany io zay tiako atao ihany dia matetika ianao tandremo kely aza hidikidirana ny fiainako izy anao miditra ny fiainako ana ihany ty fiainako ty tsy azonao didina am'izay tiako atao zany tompony fiainako zany manao zay tiako atao amin'ny fiainako afaka matory dia matory mihinana dia te hinana misotra dia te sotra tsisy ninina afaka manjara zay tiako atao na inona nina satria zany tompony fiainako zay ngamba aveo izy ianao. Imediabe tsika nefa ny fampizara tamin'ny famarinan'le tenin'Andriamanitra tao amin'ny filazantsara ny soratany liko toko fa 12 teo hoe ny tany ty lehilahy anankiray mahavokatra be ary izy nanao tao am-pony laza tao am-pony manao inona reno ataoko fa tsy manana trano amriky ny variko sy ny vokatra dia hoy zao no ataoko oravako anao zao ny lehibebe koa ka rehefa nitanterahany sy nataony zany
dia nampidiry ny tontolo ny vokany rehetra. Ny teny sy ny lazanakapo amin'izay izy manao hoe ry fanahy eo, manana hanina ampy ianao manitsy ny taona maro ianao, mihinana, misy tsoa, mifalia. Fa Andriamanitra ny teny taminy manao hoe ry adala, anio alina ny esorona aminao ny ainao, ka ho aniza moa izay rehetra no sasaranao. Dia ny tompo taky zany, takan'izany zay olona miara irenao amin'ny tenany eto ambonin'ny tany, fa tsy mbo manan-karena amin'Andriamanitra izy. Ry havana malalo, ry mpiainao jaina mahafinaritra, iza marina moa ny tompon'ny tenanao. Ianao ve ny tompon'ny tenanao? Ka zay tianao atao ny tena marina nataonao hoe zay tiako ihany io satria anay io, zanga azonao didinina. Tsy voatery ianao zay tena arak'izay eritseritsao a, zay ny masaka atao tsaiko, zay ny manesy lahatra, zay ny fifaliako, tsy azonao didina. Re olona mpitoroteny toko faraka ambin'ny folo dia misy teniny teny io manao hoe mifaliry zatovo dia mbola tanora ianao, aoka mifonao ampifalifaly ianao, mandehana amin'izay jereva amin'ny masonao, mandehana manaova arak'izay sitrako ny fonao, kanefa aoko fantatrao hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetra izany. Dia ny tompo manao hoe ka noho izany esory am-ponao ny ratsy, aza velany napaka amin'ny nofinao zay mety faratsy iny, fa fisasarana sy zava-poana zay rehetra hitanao eto amin'izao tontolo izao. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe iza ny tompon'ny tenanao, iza ny tompon'ny fiainanao, iza no avelanao anjaka eo aminao manokana, iza no avelanao hitarika anao, toinona loatra no avelanao hampahery anao. Fa Andriamanitra re olona ny teny tamin'ilay Korintianina voalohany, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 manao hoe ahoana moa tsy fantatrareo fa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'ny fanahy masina izay ao anatinareo, sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo. Ry havana malala zay manana tombotsy manokana anarak'izao fampianarana eto androany izao, mba azonao ekena ve ny fanahy masina hiditra ao anatinao androany hitarika anao. Zao ny voalaza ny tenin'ny tompo any filazantsarany Jaona toko voalohany amin'ny manao hoe izay rehetra nalay an'i Jesosy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Romanina toko fahavalo dia ny tenin'ny tompo eny amin'ny andininy 4:10 amin'ny manao hoe izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra natao hoe zanak'Andriamanitra. Raha manan-kiandray an'i Jesosy ianao, apiditra ny fanahy masina ao anatinao ka ho tarihan'izany fanahy masina zany, ho tonga zanak'Andriamanitra ianao. Ary rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao dia voalaza ny tenin'Andriamanitra mazava tsara any amin'ny Korintianina any fa ny tompo zany fanahy zany ozy izy, zay toeran'ny fanahin'ny tompo ny toeran'ny fanafahana, fanafahana ny laitsika, fanafahana ny tadiavitsika, fanafahana ny iritsika tonga eo amin'ny tokantranontsika, eo amin'ny fiainantsika manokana, amin'ny ankonantsika, amin'izay rehetra mitely antsika. Fanafahana teo afaka avy ianao, teo tahina avy ianao, teo voavonitsy avy ianao. Zany tsy midika tsy tokony ianao zay ampanaoviny fitondram-panjakana antsika isika. Tena etona raha tena tilaza aminareo mazava tsara mihitsy aho hoe Jesosy miaro antsika, ny fanahy masina miaraka amintsika, fa azadiny fa isika manao zay tokony ataontsika, fa Andriamanitra manao zay tsy vitantsika. Ka raha petsaky zany ny tena marina, ny fitondram-panjakana hoe alohatsika aloha miboka kely ao an-trano, tsy mivoaboaka mihitsy, tsy mifanerisera amin'ny olona, dia tokony hantanteraka izany ianao. Alohatsika aloha tsy raha avy ihany olona ray avy mandeha miantsena na mivoaka ny an-trano, dia tokony ianao zany ianao. Alohatsika aloha tena mba tsy handrairay olona mihitsy avy any ivelany,
fa so de mety tsy fantatra ny mety mitondra otsikeretina avy any koa le olona de ajaitsika tsara zany eketsika satria zay ny lamina eto amin'ny fitondram-panjakana aloha tsy mahazo mivorivory natsaratra mihitsy izy zao ny tena marina ny fiangonatsika tena natsaratra nakatona ny fiangonana rehefa avy eo azao ny fizarana faharoa ao anatin'ny fiangonana ny toriteny fa ianao ihany amin'ny alalan'izao azoko lazaina hoe youtube zao na amin'ny alalan'izao facebook zao ny truc teny fa tsisy olona anatsika eo na anankiray azy satria mazava loatra fa ho fanajany fanakatonana ny fiangonana raha misy aza olona azoko lazaina hoe mety tafaradalana aminao na mety miara milahatra aminao de misy elanelany ray metatra zay ny fampizarana manaja an'izany tsika tompoka manatateraka zany tsika ary tena miaina am'izany satria zay tokony ataotsika ho iaho ataotsika fa zay tsy vitatsika ataon'Andriamanitra ny fitondram-panjakana efa miezaka efa mitady ny fomba rehetra tena hoe ikatsaky zay asoatsika vaoaka malagasy mba hatonga atsika tena hoe andositra hiala amitsika le aretina ekeko fa eo Jesosy miaro atsika fa zao atrano ny tena marina raha tahinika tsy voninakatoy ianao anaiky ny lalàna ny fampifehezana movi tsy takiny anao tena miteny manao hoe makafanahany Jehova ihany am'izay fotoana zay ka atonga ny aretina atonga ny tahotra sy tebiteby tonga fainy ianao ny fiainanao fa androany am'izao vamitony zao ekeo aloha rehefa zay ny javitra hitatsika tsara tsika nge mietretre ratsy ny coronavirus ekeko fa tena ratsy zany tena ratsy tokoa satria mamono manipakain'olona maro fa misy lafiny tsara ihany satria mazava loatra ny lafiny tsara zao de zao afaka mba makaina anao tokantraminao tsy tsara ave zany afaka mba misirasira mivatana amin'ny ankonanao ny fianakavianao mifampizara amin'izy ero tsy tsara ave zany isanandro ke tsika amin'ny tena marina indrindra fa tsika ny ampitan-dranomasina any tsy isaky janona mihitsy fa tena hoe tena araky le fiteniny dodo de bolo de inany koa moa izy teo zay lazainao zay mihitsy miazakazaka mamonjy métro lasa makany amin'ny bolo any amin'ny asa verina matory zay foana ny fiainatsika andro manala efa matany ampitan-dranomasina tany niaina tsara am'izany tsisy tsara ny faladi fa naandro na alina de lasa foana satria ny tena marina natao hitady satria zay ny zava-misy amy fiainana ankehitriny fa am'izao fotoana zao miara-miasa ny zavatra rehetra afaka mijanonao tokantrano anao afaka tena ekeko aloha mety tsy mitombo ny sifra dafiranao fa ny lafiny ara-pahasalamana afaka miadana koa ianao afaka milamy manade somary misy fitebitebena keny aloha hoe anao ny ty retiny ty fa rehefa ao aminao Jesosy Kristy raisinao mariny ty Korintianina voalohany toko fa enina andiny fasivy ambin'ny folo ty ka resy lahatra mariny ianao fa tepolo ny fanay masina ianao mo tsy sambatra vianao am'izay fotoana zay ny fanay masina nge re olona le fantatrareo tsara mazava tsara mivokatry ny fanay masina Korintianina voalohany toko fa azafady Galatianina toko fadimy de zao voarazany tenin'Andriamanitra aby tondonge rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Galatianina toko fadimy eto amin'ny andininy fa roa amby roapolo zao ny voasoratra ato amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa nivokatry ny fanahy kosa dia fitiavana fifaliana fiadanana faharipo famindram-panahy fanaovan-tsoa fahamarinana falemem-panahy fahononam-po tsy misy lalàna manohitra zany fa izay any Kristy Jesosy de fa nanombony nofony mba ny faniriny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana raha lasiana bavy ray amaneny ny vokatry ny fanakosa de zavatra anaky sivy ny voalaza n'ilay tenin'Andriamanitra teo zavatra sivy ny nambarany zavatra sivy ny lazainy zavatra sivy ny nampitainy ny vokatry ny fanahy de araky voalaza ny tenin'Andriamanitra mazava tsara fa voalohany fitiavana faharoa fifaliana fahatelo fiadanana faefatra faharipo fadimy famindram-panahy faenina fanaovan-tsoa fafito fahamarinana favalo fahalemem-panahy fasivy fahononam-po tsy misy lalàna manohitra izany ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra izany riavana malala afaka manano zany fanahy masina zany ianao iterabokatra tsara ny fiainanao zany lasa manjary tonga manam-pitiavana ianao miala tery le fakalana
tonga manana fifaliana ao anatinao ianao, ny olona misenty mitomany matahotra mitebiteby anao faly satria manana ny fanahy masina anatinao. Lasa maharo-po mora fana, lasa tia manao soa, lasa tena manana falimem-panahy foanao. Karazany sivy ny tamin'ny siradany fiainana. Raha olona manana vokatry ny fanahy masina eo amin'ny fiainanao ao ianao, samy vokatry ny fanahy zany de tena mazava loatra ry havana malala fa afaka tena tanterahana ny fiainatsika. Raha hita marina ny fiainanao ity Korintianina 2:7-9 ty raha lasa anabavy a tomanana ny vokatry ny fanahy nao. Korintianina 2:5-9 araky le fahitatsika teo dia manambara mazava tsara mihitsy. Tiako verimberina trano retany rendanitra ho tsapanao sy hitanao resy lahatra anao, afaly anao atonganao riara resy lahatrika mianakavy na de takamtao tena hoe voagedry tsy afa mivoaka, tsy afaka miserasera manodidina, tsy afaka manao asa tsero, fa tena azo lazaina hoe ny olona mahazo fahefana sy mahazo alalana mivoaka de ny olona mitondra marary any amin'ny hôpitaly, na ny olona sanatry mivava, ny olona mitondra faty andeha levony, zay ihany ny afaka mivoaka, fa sakizay tsy afaka voagedry fa ary any amin'ny firenena hafa nerekery havana malala tena kapohana mihitsy miaramila mihitsy ny polisy ny gendarme mikapoka ny olona zay mivoaka. Azonao jerevana zany mitibany fa tena hoe miantony zany de fiarovana ny olona tsy voaka ny trano, fitiavana ange zany fa indraindray manoloana fisiny fitiavana taky zany ohatra mitoeritreretrika hoe tsy tiakosa satria tsy mamy miaraky zelaiko, tsy manatanteraka ny fanondriko naona ny olona mivoakako zany ery ve tsy afaka mivoaka, jere mivoaka rahonana voaka kapohana sy ny sisa, fitiavany zany da lasa anabavy a raha aman-dreny. Tena ny filoham-pirenentsika malagasy aza ny tena marina tena efa manome atsika tena fa azo lazaina hoe miezaka arak'izay tena azo ny atao mihitsy manao ny tsy ho zavatra ny tena marina ary tena miteny mihitsy manao alao aorina ny 4 avril vao tena hita hoe ilaza marina amitsika satria fa manao farany tena hoe maximum ny amin'ny fierovana sy amin'ny fitandremana mba tsy helipatrany eto Madagasikara zany aretina kory na virus zany za manokana midera azy ary mivavaka ho azy tena zava-dehibe loatra zany fikelezana ainy zany andro manalina tsy matory fa tena ny fitiavana antsika voaka malagasy. Re olona andao anaiky ny fitonan'Andriamanitra tsika, andao hisaotra an'Andriamanitra ary mivoninahitra an'Andriamanitra manoloana ny tenin'Andriamanitra. Etona zany de tena telaza aminao manao hoe ity tsy adiny mpanohitra ny fitondra fanjakana sy ny mpiaraka mitondra fanjakana intsony ty fa atsika rehetrarehetra amin'ny devoly sy satana. Ny devoly mitondra aretina ny devoly satria araky ny voalazan'ny baiboly eny amin'ny bokin'ny Joba 4 de ho ny tenin'Andriamanitra manao hoe de nivoaky satana ozy ary namily vai ratsy any Joba hatrany atapo-dongoka hatrany am-paladiany, zany hoe ny aretina zany avy amin'ny satana, avy amin'ny devoly. Fa raha misy an'Andriamanitra kosa ao anatinao ao tsisy rozanjoanao vokatr'izay. Raha misy ny fanahy masina amin'ny fiainanao, ny tompony tokana nefa misy miendrika telo hoe ray zanaka fanahy masina. Jehovah'Andriamanitra ray ny an-danitseny amin'izao fotoana izao miontsika mijery antsika zanak'olombelona hoe misy endry amintsika tokoa hoe mitady an'Andriamanitra. Salamo 7:5 eny an-danitra Andriamanitra miontsika mijery ny zanak'olombelona raha misy endry ka mitady an'Andriamanitra. Fa mibokiny Salamo ihany de misy teny milaza hoe ny adala ozy manao anaka-po hoe tsy misy Andriamanitra. Eritreretin'ny olona fa tena hoe tsisy Andriamanitra fa raha misy Andriamanitra nahoana ny tsy manasitrana izy, raha misy Andriamanitra nahoana ny tsy manafaka, raha misy Andriamanitra nahoana ny hoavelon'o zoiny zao fahoriana mafy manjoanao izao izahay, maty ny ankonanay, maty ny fianakavianay, ripaka sy potika izay amin'ny alalan'izao aretin'izao arety maningana. Raha tsara Andriamanitra, raha misy Andriamanitra nahoana zany ny zavatra tanteraka. Re olona tsy afaka maritra ny fahatsarana sy fahatsaran'Andriamanitra zava-mitranga fa Andriamanitra maneho ny zavatra rehetra zay nataony teto ambonin'ny tany ho tsara avokoa fa tsy misy ratsy, tsara avokoa fa tsy misy ratsy, na de tsy araky ny eritreritro io azy zany. Ry havana malala, ry mpiaino ajaina sy mpiaino mahafinaritra, na de tsy araky ny eritreritro ao azy de tsarovy tsara fa tena tsara Andriamanitra. Avelo raha ny fanahy masina hiditra ao anatinao, avelo ny fanahy masina hitarika anao, avelo ny fanahy masina tena omeno anao,
avy aloha mifanahy masina tena nositra anao, satria Korintiana voalohany toko fahenina andininy fasivy amin'ny folo telo le tenin'Andriamanitra manao hoe ahoana azy mo tsy fantatra rehefa ny tenanareo de tempolin'ny fanahy masina izay ao anatinareo, sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tempolin'ny tenanareo ianareo. Tempolin'ny fanahy masina. Ekenao ve zany? Ekenao ve zany fa ny tenanao tempolin'ny fanahy masina? Tsy tempolin'ny fahazaran-dratsy toy ny finanam-parakina fona sigarana fisy tsy ho toka, fa tempolin'ny fanahy masina. Mpaniratsirany divay ny baiboly any boky Noaboly any toko fa 7:10 any. Mpaniratsirany divay, mpitabataba ny toka, zay miraikaraika azony zany de tsy endry izy. Tempolin'iza manina ny tenanao io fa tsy fantatrareo va fa tempolin'ny fanahy masina ianareo? Tsy tempolin'ny laingy, tsy tempolin'ny fahazaran-dratsy, tsy tempolin'ny fahotany na faratsiny na falitony. Ekeko, raha mbola lavitra an'Andriamanitra ianao de zany ny nanapaka tamin'ny fiainanao, zany nanjaka manokana tao anatinao. Fa rehefa tena tonga zanak'Andriamanitra kosa ianao, zany hoe androany ange ianao afaka ho zanak'Andriamanitra, androany ange afaka handray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mamonjy ny fiainanao manokana ianao. Raha matahotra ny fahafatesana ianao, andao hivavaka, andao nompo an'Andriamanitra. Raha matahotra ny arety maningana ianao, andao hitobika amin' Jesosy. Tsy vita ny zavatra samy vita ambonin'ny tany tsony io. Fierovana ny azontsika tao, fa tsy anakana zany fandozany zany tsy ho tanteraka ny fiainatsika, fa matory am-pahafatesana zany tsy hitsana amitsika, tsy anakana zany, fa raha tianao voasakana zany, tsy tonga amin'ny fiainanao, amin'ny tokantranonao, manekenao tonga tempolin'ny fanahy masina. Korintiana voalohany toko 5:10 zay araky le nambara tamintsika te Covid-19. Raisy tsara, tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo? Ny tenanareo de tempolin'ny fanahy masina zay ao anatinareo, sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo. Mba fantatrao ianao ninina motika nanimba le tenanao matempolin'ny fanahy masina anao, de ho gaga avy anao raha mba hanomboka amotika sy nimbanao koa Andriamanitra. Zay ataonao amin'ny tenanao nge de zay koa nataon'Andriamanitra aminao. Raha rovanao ny tenanao, raha miaro ny tenanao de hiaro anao miaraka am'izay koa Andriamanitra. Fa raha tsy rovanao izy, avelano baranahany, avelano potika, avelano rava tanteraka, de ho gaga avy anao raha mba handravanao koa Andriamanitra. Mba fantaro nge le tenin'ny tompo ato amin'ny Korintiana voalohany toko 7 ato. Korintiana voalohany toko 7 andininy 9:40 de no tsara. Tsy fantatra reva fa tempolin'Andriamanitra ianareo, ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra de mba ho somban'Andriamanitra koa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Hitanao zany, mbola verin'Andriamanitra ihany. Ny fametsaha-panontaniana tsy fantatrareo fa tempolin'ny fanahy masina ianareo, tempolin'Andriamanitra ianareo. Ny fanahin'Andriamanitra ndraika mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy manemba ny tempolin'Andriamanitra de mba ho somban'Andriamanitra iny kosa fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Zao zay mitory mo zao tenin'Andriamanitra zao, tempolin'Andriamanitra. Ianao koa afaka no tempolin'Andriamanitra ianao, ary tokony resy lahatra, tokony fantatrao fa tempolin'Andriamanitra nge ianao. Tsy soarin'Andriamanitra ny tena mariny zany ka tsy ho tempoliny, fa tian'Andriamanitra ny onona ao anatitsika, tian'Andriamanitra ny toetra ao anatitsika amin'ny alalany fanahy masina. Jesosy Kristy nivoaka avy tamin'ny ray, afaka hiditra ao anatitsika izy, afaka handray antsika ho any aminy izy. Fa ny fanahy masina zay io ny tena mivoaka avy tamin'ilay tamin'ny alalan'i Jesosy, afaka hitarika anao, tondrasianao amin'ny fahombiazana, hiditra ao anatitsika, atonga anao ho tempolin'ny fanahy masina. Ambarako zany fa tsy tempolin'ny aretiny anao,
fa tepolo ny fanay masina, tsy tepolo ny tahotsy ianao, tepolo ny fahasahina, tepolo ny fanay masina. Tokony tsisy aningana anao amin'ny mahatepolo ny fanay masina anao. Ny aretina mandositra miala aminao raha tena tepolo ny fanay masina marina ianao, raha tena tepolo n'Andriamanitra marina ianao, itsoka sy andositra anao ny aretina, satria tsisy rozanjo anao na aretina nakaiky ny lainao. Noho izany ry havana malala, amarana zao tenin'Andriamanitra ao, aza matahotsy ianao zay mahay mamono ny teny nefa tsy mahay mamono ny fanahy. Fa reo matahotsy an'Andriamanitra zay mahay mamono ny tena sady manary fanahiny amin'ny heli-maritra mandrakizay. Asa dino fa ny osangery olona sy ny tsy mino ny vetaveta sy ny mpangalatry, ny mpilalao diraty sy ny mpandangy, ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga rehetra anana ny anjarany ao anatin'ny fariny rehetrafo sy olofaro. Izany ny fahafatesana faharoa. Ka za manekosy ianao na tsy mino, tsy mino zao fanamarana lehibe ambara aminao zao. Te monjy anao Andriamanitra, te hanangana anao izy, hanasitrana ny ratsaponao, te miano fiainam-pifaliana, amino fiainam-piadanana. Ho tapitra ihany zao fotoana zao, rinan'izao tontolo zao, feno kosa voata. Voaro anao satria nanaiky nanday an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana manokana. Voaro anao satria nanaiky ny fiarovatena zay tokony ataonao, ny tandrina zay tokony nampitanemana anao. Etona dia tia anasa tia kristianina zay efa tena zanak'Andriamanitra marina. Ekeko fa ny baiboly dia miteny tsisy rozanjoantsika naretina nakaiky ny laitsika, kanefa na dia zany azy mila tanematsika, mila mitandrina fatsatsika zay ampitanemana atsika. Zay le izy, tsy tokony aninan-doza ianao ka hiteny manao izay fa miaro anay Andriamanitra ka tsy mampaninina anay, aleo barana ny fiainanay, tsy maninona fa aleo todolo sy anjarana anay, aleo zay ny tena marina ikosika maso, aleo ko isikitra orona, aleo tena azo laziana hoe tena aleo todolo sy andrarana anay rehetra satria zay zanak'Andriamanitra. Tsia tsy tokony hitan'ny fiainanao zay. Fa rehefa mampitandremana hoe aza mikosy maso, aza misikitra orona, rehefa mampitandremana hoe rehefa mba mikohaka, rehefa mba mievina dia mba ataovy ety amin'ny kiotra zao, dia mba arahany zay, arahany, tsy mahafaty akory ny manaraka izany. Fa asoanao zany zavatra zany. Ny tenin'Andriamanitra tsy natao anohitra ny fitondram-panjakana, ny tenin'Andriamanitra tsy natao anohitra ny tena marina zay voalazany lalàna eto amin'ny fitondram-panjakana, fa enganianao olona anaiky akato zay asaina ataonao, satria aja ho an'izay tokony ajaina ny baiboly ary tahotra ho an'izay tokony atahorana. Voninahitra ho an'ny Tompo Jesosy irery ihany. Korintianina voalohany toko fahaenina andininy faha 20 dia zao le voavaky ny teny tao nivakitsika teo nandritra izao fotoana androany zao zay nifampizaratsika teo manao hoe ahoana ary mbo tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'ny fanay masina zay ao anatinareo sady efa azo nareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompo ny tenanareo dranareo. Olom-bo vidy anao ko aza ko mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo ho le tenin'Andriamanitra. Korintianina voalohany toko fahaenina andininy faha 20 sy andininy faha 20. Ivavaka tsika amin'izao fotoana zao, teo sitrana amin'ny aretina avianao, tiana ve ho afaka amin'ny tahotra, sitrana amin'ny ratsaponao, Andriamanitra nihitanao anivagaka ny tsy takatsy ny sainany fiainanao, fa zao ataovy zay sain'Andriamanitra ataonao tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay nifampizaratsika teo tamin'ity androany ity izany. Voninahitra ho an'ny Tompo Jesosy. Hitanao amizay hoe mifatsarany coronavirus, hitanao amizay hoe mifatsarany Covid-19, misy lafiny tena ratsy tokoa ekeko fa misy lafiny tena ratsy tokoa, fa aza dino fa tsara lavitra ny raisinao, be lavitra ny tsara raisinao am'izany satria tsy arak'izay eritreretinao ny zavatra mitsanga. Hitanao ny Andriamanitra, hitan'ny sosiny tsara ianao manoloana ny fiaratsika. Amin'Andriamanitra misy ny fiainana tsara lavitra, fiainana tonga lafatra, ka ingany tsisy ianao anokana ny tenanao, ny fonao ho an'i Jesosy
anotsy ny fonony fananao azy azo famindrapo ahita sitraka avy amin'andriamanitra ny ianao raha hiverina amin'andriamanitra anoty tena ho any jesosy am'izao vanim-potoana ianantsika tondroan'izao a izany iaraka hivavaka tsika hisaotra an'andriamanitra ny amin'ny tenin'andriamanitra zay ny fampizaratsika teto tamin'ity androanyity a izany misaotranao ry andriamanitra raiko tsara indrindra zay ny an-danitsy mikohoka ampaneketena mianaja sy manome voninahitra anao izay am'izao fotoana izao tena resy lahatra tokoa fa tena tsara aminay ianao tompo ny zavatra rehetra zay nataonao tsara avokoa fa tena tsy misy ratsy ny fieritseretanay tena zavatra mamotoza sy farany tena ratsy indrindra zany covid-19 zany ay fa reka misy andinitsoratra masy nampifanarahnao tsara am'izany satria amin'ny Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 tena maranao taminay fa mila mandray ny fanay masiny zay mila resy lahatra atao anatinay zay fa tepoly ny fanay masiny ka tokony ankalazan'andriamanitra amin'ny tenanay zay misaotra tompo ny amin'ny teninao ny amin'ny fampaherezanao ny amin'ny famporisianao ny amin'ny fananaranao ny amin'ny fampianaranao tsy miverina aminao ny teninao raha tsy tena misy ako ny tena lehibe ataom-ponay Jesosy tompo vonjeo zay vonjeo ny malagasy rehetra zay nanana sofina mahaingo ka afaka ny eno zao tenin'andriamanitra ty tandroany zao oka hay andray lesiny izy hay andray tsara ny fahamarinanao ijoro araka ny teninao ry tombo tsara zay ny an-danitsy voninahitra dia hoanao reny aby fiatanao n'olona kasitranao misaotra ny amin'ny Korintianina voalohany toko fahenina andininy fahasimbiny folo zay tena natsapanay ndalalanay fa zany toko ny toerana misy anay tempoly ny fanay masiny zay akalazan'andriamanitra amin'ny fonay akalazan'andriamanitra amin'ny tenanay amin'ny mahatempolin'andriamanitra anay Jesosy tompo raha tapa-kevitsy hiverina aminao io olona ny hainy ny teninao teto androany mamindra fo aminy ianao ny amin'ny fadisony ny amin'ny fadalany ny amin'ny tsy fatanterahany ny amin'ny eloka zay nataony ny amin'ny fandrafiny ny amin'ny fahakalana ny amin'ny vonon'olona ny amin'ny fanaovana ody ratsy mamindra fo aminy ianao karaha tena anaiky marina izy fa ny Korintianina voalohany toko fahenina andininy sivy ambin'ny folo ny ainany inoko fahiditra ao anatiny ao amin'ny mahafanay masina anao anafaka azy satria ny tompo zany fanazana zay toeran'ny fanahany tompo ny toeran'ny fanafahana misaotra raiko tiany olona rehetra vonjeny ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta no angatahako ny mivavaka misaotra tompo halleluia amen sotra n'andriamanitra levetsika raha lasianabavy ray aman-dreny amin'izay tenin'andriamanitra ny fampizaratsika teo zay amin'izao fotoana zao dia areo mba hivavaka manokana satria sao dia mety misy tasitazona eny tokantrano any sao dia misy marary sao dia misy tsatra mitahotra avy tapoka ny zavatra anakay tanteraka angery avana malala amitsika zao miteniteny zao maro amin'ny olona zao nyraiky dolo tena araka tahotra tanteraka karaha dia zavatra tsy tokony tonga amin'ny fiainana azy dia zao tanteraka aminy satria nahoana matahotra izy matahotra izy vo nikokoka kely seselakely toy sao de coronavirus ty mazo aty raha lasiana ba ny tahotra mafaty satria ny tahotra fahavalon'ny finoana fa ny fahasahina afanao mandresy ny tahotra aza manary ny fahasahinao anao zay tena misy valiny lehibe savy anao androany anatinan'i Jesosy ny olombelona ny tokony fanalavitra 1 metre rehefa mikohaka sy ny sisa fa amin'andriamanitra kosa andao anakaiky an'andriamanitra tsika aza velisy anakananao tsy anatinan'andriamanitra tsy anatinan'i Jesosy fa andao anatinan'i Jesosy tsika amin'ny panitretena amin'ny mpiakofana tanteraka amin'izao fotoana izao
raha sitraka ao a te hivavaka ao any marary am'izao fotoana zao tena mba hangataka amin' jesosy hositranona niny aretinao nininona mahazo anao androany enina sanatry efa misy eo anatin'ny coronavirus nianaran' jesosy hositranany anao nininona karazana reny o tsy de adino tanteraka nge le rety mandosy adinony olona ny sida cancer adin'ny olona ny tena marina ny aretin'aty ny aretim-bavony adin'ny olona ny aretina amin'ny raina ny vo na any mitaovam-pananana any adin'ny olona ny tena cancer amanjoazy eny any amitsanonjanany any adino zany ohatranotsaroana fa ny coronavirus indray ny tena malaza aretimandrignana daholo fa androany ivavaka anao hositrany anao androany satria mitenin'andriamanitra mane matony tenin'ny mpanomboko sy mahatanteraka ny saina tolotsinirako ampinoana azy ampinoana apetrao amin'ny faritra marary anao ny tananao raha ny lohanao de apetrao amin'ny lohanao ny tananao raha ny fonao apetrao amin'ny fonao mitratranao ny tananao ivavaka ho anao am'izao fotoana izao izany iary ivavaka atsika tompoky lasy tompoky vavy ajaina Andriamanitra raiko hitanao ny finoany olona io hitanao ny fatsapany ny fanaisany amin'ny teninao teny velona sy mahery nandefa ny teninao nao nasitrana azy nandefa ny teninao nao androany ampiarina azy amin'ny olongozy any anjerany amin'ny anarany sitrana izy ny tanany de miteka amin'ny tratrany miteka amin'ny eo amin'ny marary azy am'izao fotoana zao teninao ny tanterahany fa tsy teniko amin'ny maha-olombelona fa teninao raiko amin'ny anarany jesosy okoraisiny aza ny fanasitranany ny anarany jesosy izy ny anarany jesosy nyery ny fanahy masiny aokivany famatorany ny anarany jesosy ambarako amin'ny anarany jesosy miery ny fanafana tonga fa am'izao minitra zao amin'ny anarany jesosy halleloia amen misaotra an'andriamanitra lehibe raha lasiana bavy eno ny tenanao am'izao fotoana zao tsapoany aretinao efa nisy zavatra niofa asadiny fa andriamanitra tsy andriamanitra ho an'ny araiky ihany fa andriamanitra ny lavitra koa naiza toerana misy anao eto ambonin'ny tany afaka nasitrananao andriamanitra raha inonao ekenao amin'ny fona rehetra zay vavaka zay nataoko taminao teto androany zay misonana rehefa mba misy zavatra miova aminao mba nisy zavatra androany ty na rehefa mpahirizana avy anao ndrasanao avy amin'andriamanitra ve ny fanasitranany nisy fifaliana tonga ve taminao afaka ve nitebotebonao sy niahianao tena tsapanao nitsotra ve niakatra ambony de ambony ny tonga ny fonao lasa nino anao lasa natoky anao lasa azo laziany faly anao afaka nitahotra ny teboteby aza diny ndre mba miantso amin'ny paster Jean Paul aza diny mba manoratra amin'ny paster Jean Paul larako tenerina tena mba liny zay andre ny zava-baovao nataon'ny jesosy taminao tena mba faly zay andre ny fijorona vavolombelona zay nataon'andriamanitra taminao ny amin'ny asa mahagaga zay nataon'ny tompo taminao tam'izao androany zao mivoninahitra azy andriamanitra aza misalasala ianao miantso amin'ny paster Jean Paul raha ko tenerina zany ho tain'andriamanitra ny anianao am'izao fotoana izao ho faranantsika ny fivoriana ny fotoana zay niarahantsika nanompo any tompo teny tamin'ny androany ty tamin'ny alalan'izao fitaovan-tserasera Facebook na YouTube zao andriamanitra ny fiadan'ny tanao hitonanao ny fandresenany andriamanitra tsarovy voalaza teto fanaratsy amin'ny olona sasany azany ko ny Covid-19 de nambara taminao teo ny fahatsarany lafitsarany raisy zany mifalia amin'ny fiainana ampiain'andriamanitra anao fandresena ary misoran'andriamanitra reny ho ny anarany hitanao any andriamanitra isa samy hitain'andriamanitra tsika rehetra tompoky lasy tompoky vavy atrany Not the love enough for now to